ahoana marina. Entina ho aiza ity fitsarana malagasy ity? Samina ino ny skandale an-tranga ao amin'ny ministera ny fitsarana isika rehetra tato ato. Ny ministra tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsarana eto Madagasikara mihitsy no tafiditra lalina ao anatin'ny resaka kolikoly lehibe. Raha ny oronan-peo sy sary miparitaka any amin'ny tambajotra serasera aloha dia zavatra tena mahamenatra sy manimba ny tontolo ny fitsarana eto amintsika. Eo anoloan'ny feo sy ny video miparitaka ireny dia tsy feo na filazana mihitsy fa avy amin'ilay ministra tompon'andraikitra na avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy. Maro no manontany ny fahamarinany ny feo ireny. Raha tsy miteny moa ny mpitondra dia mipetraka tokoa ny aiain'ny vahoaka amin'ny fomba fitsarana sy ny fitantanana eto amintsika. Ireny tokoa ve ny ataon'ny mpitondra ambony amin'ity firenena ity? Ny olana faharoa ihany koa, ankoatra ny fahanginan'ny mpitondra, dia tsy fihetsehany Bianco izay manana andraikitra manokana amin'ny famongorana ny kolikoly eto amintsika. Misy ve ny feo midina manaka ny Bianco tsy hanao fanadiadiana anainga mikasika ireny kolikoly lehibe ireny? Iza marina no nanome baiko raha toa ka misy ny manaka ny Bianco tsy hanao ny fanadiadiana? Ireny rehetra ireny dia fanontaniana miandry valiny avokoa. Ny vitsy mikitra ny irery hoy ny fitenintsika malagasy, ary ireo namoaka ireny video ireny dia milaza fa manana porofo mivaingana. Raha izao tokoa mantsy no dinihiny dia tokony tsy afaka anohy ny asany intsony ny ministry ny fitsarana satria izy mihitsy no voatonontonona ao anatin'ireny kolikoly izay tena vola be tokoa no voalaza fa takiana ao anatin'izany. Raha tompon'andraikitra voalohany ministera aza no mahavita toy ireny, ahoana marina zany ny tena fahamarinana eo amin'ny fitsarana eto amintsika? Manaiky ny ataon'ny mpitondra fitaovana anaovana kolikoly toy izany ve ny mpitsara malagasy? Mahagaga mantsy fa raha toa ka misy olona manao heloka kanefa afaka manome kolikoly ny ministra sy ny tompon'andraiki-panjakana dia afaka madiodio, ary tena manamarina ny aiain'ny vahoaka malagasy madinika tokoa izany. Aiza ho aiza amin'izao skandale izao ny andraikitry ny prime ministra sy ny filoha amin'ny fampitsaharana ny asan'ny ministra izay voalaza io? Raha toa mantsy ka tsy misy ny fandraisana andraikitra dia azo lazaina fa tena tsy misy fijerena ny tombotsoam-pirenena intsony eto amintsika fa manjaka ny kolikoly sy ny fanitsakitsahana lalàna rehetra, ka rehefa tompon'andraikitra ambony dia ambony lalàna koa izy. Izany sary izany ve no heverina fa hitondrana ity firenena ity? Manaiky atao fitaovana lava toy izao ve ireo mpitsara malagasy? Ary ny vahoaka ve anaiky foana izao fomba fitantanana ny firenena izao? Raha ity no any amin'ireo firenena tena mandala ny tany tandalana dia efa nametra-pialana avy hatrany ilay ministra. Raha tsy izany dia ny governemanta rehetra mihitsy satria efa betsaka ihany izay skandala nataon'ireo mpitondra ireo fa toa mangina any daholo izy rehetra. Efa fantatsika ohatra ny afera bonbon sisette nataon'ny ministry ny fampianarana teo aloha. Aiza ny toy ny ireny? Teo ihany koa ny afera écran plat. Aiza ihany koa iny afera izay nataon'ny ministry ny atany teo aloha iny? Ny resaka sy ny skandala nahazo ny ministry ny serasera moa dia nampanginina ihany koa. Ireny rehetra ireny no milaza fa tena tsy misy fanjakana tandalana izany eto amintsika, fa fampiarana mitongilana ny lalàna no atao eto. Ireo mpanohitra sy ireo olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ihany no ampiarana ny lalàna. Toy izay ihany koa ireo vahoaka madinika ihany no ampiarana ny lalàna, fa ny mpitondra dia ambony lalàna eto amintsika. Aiza marina no tena fahamarinan'ny fitsarana? Ao anatin'izao tontolo tena hitondran'ny malagasy fahaisana noho ny tsy fahaiza mitondra ny mpitondra izao dia toy ny valala voatango ny vahoaka ka miandry higadonany fotsiny. Inona nefa ny tena andrasana? Raha ity fitondrana ity dia tsy ova mihitsy fa efa velany angina ho azy daholo ireny afera lehibe ireny. Izany no ataony dia satria ny vahoaka tsy taitra fa very ao anatin'ny fitadiavana ho an'ny androany, tadiavina ho an'ny androany. Izany tokoa angamba no tanjon'izao fitondrana izao. Izany hoe atao mahantra ny malagasy dia tsy afaka miteny intsony. Rehefa sahirana kely
de tambatambazana varomoro de manginy. Misy farany daholo nefa ny zavatra etra, ary ny marina de tsy maintsy hivoaka na hoela na hoaingana. Ny andrasan'ny vahoaka amin'izao skandala lehibe mahazo ny ministry ny fitsarana izao dia ny feo sy ny hetsika avy amin'ny mpitsara, satria tena mandoto ny fitsarana malagasy tokoa ity raharaha ity, raha toa ka tena mitombona. Tsy azo itokisana intsony aloha ny fitsarana raha sahala amin'izao kolikoly avolenta izao no miseho. Efa fahazarana angamby izy ity, fa izao vao mivoaka fa tambahoaka ka tsy azo ekena intsony. Raha tena olom-panjakana marina ny ministra na ihany koa homme d'etat dia tokony hametra-pialana avy hatrany izy. Raha mbola misy fanjakana marina eto amintsika dia tokony hosokafany aingana ny fanadiadiana ireo mpitondra rehetra voatonontonony na nanao skandala toy ireny. Raha mbola misy ny Bianco dia tokony hanao ny asany maika amin'ireny skandala rehetra voalaza ireny. Mazava ho azy moa fa tsy tongatonga ho azy izao fasahiana manao kolikoly izao, fa ao raha ko apetraka ary ny fanontaniana hoe avela itoy ve sy hompitehina ity firenena ity, fa ahoana mariny. Ahoana mariny?